Tao anatin'ity taona efatra amby folo amby roa arivo ity efa maromaro zay ny mpamily mpanampy na ny receveur nahafantarany maro azy ny arandoza noho ny tsy fahafehezana raha zay angany dia ilazana azy ny asany. Ao anatin'ity fanadihadiana ity kosa zany no andeha amantarantsika inona marina ary no asan'ireny mpamily mpanampy ireny na ny receveur no ahafantarantsika azy. Ny taxi be tsirairay avy dia tsy maintsy misy ny antsoina hoe receveur na ny gaule. Raha ny voalazan'izy ireo dia nisy ny fiofanana izay narahana mba nahafahana nanao izany asana receveur izany. Manokana satria na fahalalapomba raha dia tena ilaina mihitsy amin'ilay satria be dia be ilay olona fanerasera aminao zany dia ilaina ilay fahalalapomba fa tsy hoe courte olona receveur chauffeur dia tsy manana diplôma manana diplôma mihitsy zay le tsy fisin'ilay asa zany dia izay mba tandrify sy any fa nisy fifanana manokana nataonay ka teo Ankatso efa tsy haiko taona sa efa taona sa telo taona zay efa nisy ka nataon'ny fivondronana fanajana olona ohatra ny fadiovana ny inona koa izy teo ny fanajana re zay moa tao anaty fiofanana tamin'izay fotoana zay. Inona moa no tena andraikitry ny receveur? Vola mampiditra mpandeha maka mitady mpandeha. Misy ny olana izay sedrain'izy ireo eo amin'ny fanatanterahana izany asany andavanandro izany. Be dia be mihitsy ohatra ny mpandeha tsy manaja ny receveur tsy manaja mpandeha zany zahoany misy zany. Misy ny indraindray misy ny hoe manadino ny receveur indraindray misy koa ny mpandeha zany misandoka mpamerom-bola zahoany misy zany. Ankoatr'ireo receveur moa dia misy ihany koa ireo mpanery izay mpiantsoantso ireo mpandeha taxi be.